Alahady fa 10 Novambra taona 2020. Miandrandra famonjena ny mino. Ry havana ny alahady anio dia alahady izay natokany ny foibe ao alahady ny sampana mpanazava stily eo anivon'ny FJKM. Noho izany ny liturgie izay ho tanterahantsika dia misy imbonantsika amin'ny FJKM rehetra manerana ny nosy. Ny tondra ny afatra ny tompo moa dia ny ray aman-dreny mpitandrina eto toerana Randrianarsoa Alain. Ny hitondrantsika amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana dia ny mpitandrina mpianatra rara Razaka Manantsoa Naranjaka Risara. Ny dekona mpiara-miasa dia ny dekona Mahatoky, ary ny mitendry ny zava-maneno dia Andriamatoa Rasoamanana Erlaina. Ao anatin'ny fitandrovana fahasalamana hatramo tsika ry havana, marina fa miebetsaka tsika fa efa misy marika eny amin'ny toerana eny dia aoka mba hanaja ilay elanelana 2 metatra isika, dia ny aro vava ihany koa dia aoka apetraka avokoa. Ndeo mantsika ry havana ny salamo fa 120 salamo fa 120 ho fiderana. Toraka izany ihany koa ny fanekempinoana laharana fahatelo. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo mitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Naran'i Jesosy, manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozohozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrehana amin'ny mpiaron'i Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Tompo Andriamanitra io, izany itonon-kira-panahy izany tokoa no asandratray ankehitriny, mba hiderahanay sy hankalazahanay ny voninahitrao. Nalainao avy amin'ny toerana samihafa, natsoinao avy amin'ny sehatra samihafa izahay mba hidera sy hankalaza ny anaranao. Koa misaotranao izahay. Misaotranao izahay fa afaka manantona anao am-pifaliana, hiaino sy handray ny tenin'ny fiainana tolotra ao anay, ary ahafitra amin'izany. Misaotra sy mankalaza anao izahay satria lehibe ny voninahitrao. Tompo, miasa aminay mandritra izao fanompoam-bavahana izao, ka tsy ho fahazarana no ahatongavanay eto amin'io, fa te hanao zava-baovao aminay ianao anio, ka azo hery sy tombo finoana ary azo toyasy izahay noho ny fanatrehanao. Koa tarivo izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, Ray Zanaka sy Fanahy Masina. Amen.
Ry havana malala enohy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra no menany olona ahazoantsika famonjena. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny foniny rehetra. Amen. Ary tsy noenonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao taminay. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangahiaizana. Matetika izay ry Tompo no manompo ny talenta sy ny zavatra izay omenao anay, ary manaiky anaraka ny fakapanahy izay lalovanay ka mandany ijoro vavolombelo ny finoananao. Tompo, mifona aminao izahay araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re ionona ny fahatezeranao rehetra sy ny fahaviniranao aminay. Fa ankehitriny Andriamanitro, enoy ny fivavaka amin'ny mpanomponao sy ny fonany, ra-pamirapirato ny tavanao aminay. Andriamanitro, atonga lany ny sofinao ka mianoha, ahirato ny masonao ka jereo ny fahantrana fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fonay eto anatrehanao, fa amin'ny lehibe indrindra fonao. Tompo, mandrenesa. Tompo, mamela eloka. Tompo, mianoka miasa. Aza elanao noho ny aminao. Amen.
Ry havana raisom-pitiavana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka ao omen'ny tompo antsika. Hoy ny tompo, indro Jehova efa nanambara hatramin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe: lazao amin'ny ziona zanaka vavy, indro avo ny famonjena anao, indro ny valim-pity atolony dia eo aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Ary hoy Jesosy taminy: anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Koa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Aoka isika iarahanaiky ny sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, fanekempinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no nanambara amin'ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finointsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Izany teny fanevany fifandraisan-tanana eo amin'ny mpitandrina amin'ny vady sy ny fiangonana izany miavaka no tenin'Andriamanitra ihany koa ifampiara-batsika no tahin'ny tompo manokana mahatratra ity andro lehibe ity dia anio 7 Novambra izany. Isaorantsika nira iavana ny tompo Andriamanitra nanomentsika izao fotoan-dehibe izao, fa amin'ny fomba mpiangonana moa dia tsy maintsy misy ny fanehoana amin'ny endrika maso ny fifandraisan-tanana, fa raha amin'ny fiainantsika andavanandro ny fahatongavantsika maro sala amin'izao, ny fiarahantsika mivavaka, izany ny endrika ny fifandraisana sy fahavononana amin'ny fiaraha-miasa ka hakasitrahanantsika rehetra mandrakariva iavako. Ny fanentanana izay ataontsika amin'ny teany teo iavana dia tokana ihany araka ny nambaran'ny mpitantsoratra teo. Ny fiangonana FJKM Maharovato Vohitsara dia manana fikasana izy ireo anamboatra ny fiangonana, anatsara ny fiangonana dia mangataka fiara-miasa amintsika. Tsy tahaka ny mahazatra moa no fangatan'izy ireo fiara-miasa, izy ireo tsy nangataka vola fa kojakojan-dakozia, akanjo na kiraro nangatan'izy ireo mbo entin'izy ireo manantanteraka tsena be izany. Ka dia manentana antsika rehetra iavako fa ny tompo Jesosy dia niteny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny tahin'Andriamanitra manokantsika vita tsara ny trano fiangonana, vita tsara avokoa ireo foto-drafitrasa maro samihafa, mba tiany tompoko mba nampiny hafa ihany koa sika mba ho vita tsara tahaka izany teo izy ireo. Ka dia manentana anao ry havako, za tsy manao hoe izay tsy ilainao ny an-trano no atolory, fa manasa anao atolory izay ety manana ny tahin'ny tompo anao amin'ny tana izany asan'Andriamanitra izany.
Faharoa avako mpanompon'Andriamanitra no tahin'ny tompo manokana ka manatanteraka rako mpisaorana. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tanatiko misaorana ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahin'ny rehetra. Mampianarana ahay anisany andronay azahoany fo endry ary manolotra rako mpisaorana ny tenako noho ny nahatrarako ny 20 taonako, manolotra vola 3 hetsy ariary izay mitsinjara toy izao. Ray hetsy atolotra ho an'ny fiangonana, ray hetsy atolotra ho an'ny mpitandrina Vendena Soalain Mianakavy, ray hetsy atolotra ho an'ny sekoly Alahady. Ary mangataka vavaka. Misaorany Jehovah ary fanahiko azy rehetra tanatiko misaorany anarany masina. Noho ny fahasoavan'ny tompo narotsany tamin'ny alanantava dia manolotra rako mpisaorana vola 2 alina ariary ho an'ny mpitandrina Vendena Soalain mangataka vavaka ho an'ny zavikeliko afaka baka sy BPC ary ho an'ny ray aman-dreniny sy ny ray tapo aminy. Mamikindrina ianao Jehovah heriko, Jehovah nao rambatoko sy bately fiarovanao ampamonjy ahy. Rako mpisaorana vola 4 alina ariary atolotra ho an'ny fandraisantany ny mpitandrina sy ny fiangonana ary mangataka vavaka ho an'ny zavikely tsy salama. Ny fitiavan'Andriamanitra, rako mpisaorana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitahiny. Manolotra vola 5 alina ariary, ny 3 alina ariary ho an'ny fiangonana ary ny 2 alina ariary ho an'ny mpitandrina. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Rako mpisaorana no ny fahafahako fanadinana baccalauréat ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra misaotra ny tany ketsa ny arany mbombavaka tamiko dia ho atolotra ho an'ny fifandraisan-tanana mpitandrina izany rako mpisaorana vola 2 alina ariary izany. Araka ny enitsika teo ry havako dia maro ireo havatsika, ao ny manana tsy salama, ao ny nahazo fahasoavana, nahazo tombonandro, misy ihany koa ny afampanadinana. Ko manasanao ry havako izay afampanadinana somatsara mba mitsangana ihany satria misy afaka ihany anoany fa tsy anina koa izy kanefa ny zava-dehibe dia ny azahoantsika amin'ny fampiaraba. Na afaka BPC ianao, na afaka baccalauréat, manasanao ry hava ny hitsangana amin'ny toerana misy ianao. Andeha ry havaka itehiko tsy habe dehibe mihitsy any ambony rihana indrindrindrindra. Dia miarahaba anareo zanak'isany dingana ihany ny BPC sy ny baccalauréat. Fa ny fiainana dia fianarana ary ny fiainana dia faladilana mandrakariva. Dia mivavako anareo izao ny fitenin'ny mpanabe ilay mpianarana hoe tohizo fa tsara dia ny fiadanan'Andriamanitra mandrakarivany anapaka ny fonareo. Mivavaka isika. Misaotra indrindra ry Tompoandriamanitra ny amin'ny mpanomponao izay notahinao manokana ka afampanadilana somatsara na ny BPC zany, na ny CPE, na ny baccalauréat, na mety fanadinam-panjakana hafa ihany koa. Fitahina avy aminao zany Andriamanitra ka hisaorana anao indrindra. Ny angatahanay tompo dia ny fanahy masina no hitari-dalana azy ireo mandrakariva amin'izay mbola ho toy ny fianarany mba azahoany maneho ny voninahitra ao. Indrindra mivavaka manokan'izay tompo ho an'ireo mpanomponao izay nanantanteraka rako mpisaorana no ny fahafahampanadinany ireo zanany. Ireo ny Jesosy no hampatsiaro azy ireo mandrakariva fa na ho an'ireo zanany, na ho an'ny mpiray tapo sy ny fianakaviana manontolo dia manana anjara aminao mandrakariva izy ireo amin'ny fitahiana sy ny fahasoavanao. Ka ianao tompo nampaharitra azy ireo amin'ny finoana sy amin'ny fisaorana ary fanomezam-boninahitra anao amin'ny fiainany manontolo. Indrindra tompo mahatsiaro ambavaka izay an'ireo mpanomponao izay ao anatiny tsy fahasalamana ka nanao rako mpisaorana tamin'ity anio ity. Ianao Jesosy ilay mpanasitrana, mpanao fahagagana, fa indrindra mpanafaka sy mpamonjy eo anatrehan'ny aretina sy ny fahotana. Ianao tompo ny nay mba hiasa mahery amin'izy ireny ka nafaka migeja ny aretina izay mangeja azy ka ampody ny fahasalamana dia mametraka fiainan'ny fiainan'izy ireo sy ny fiainan'ny fiangonana ao tananao izay Jesosy. Dia amin'ny anaranao ihany tompo nanonona izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo.
Faly miarabantsika ankizy rehetra sy zatovo amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo amin'ity fotoana ny voankazo mamy izao. Ino moa aloha hevitrintsika amin'ity volana ity? Ny andrandra famonjena ny mino. Andao hoe tsika samy andrandra. Ahoana moa za miandrandra? Dia inona ny hitantsika? Ny sasany plafond, ny sasany jiro, ny sasany samy manana ny zavatra hita isika. Dia sokafy ny baibolitsika amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7. Asan'ny Apôstôly toko 7. Dia ny andininy fahaenina tapany farany. Samy mahita tsika e? Dia raha tsika mamaky ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aorianany 3 ary. 1, 2, 3. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ao anatin'izay ten'Andriamanitra izay no angalantsika tantara kely anankiray. Nisy zatovo kely anankiray ataontsika hoe raha mora tenenina ny anarany. Iza ny anarany? Fa tsy le raha mora arak'izay nieritreretanareo azy. Dia arak'izany anarany izany dia izy mora tenenina. Fa andeha hivavaka izy ny alahady. Fa rehefa alohan'ny andehanany hivavaka dia niady be ny dadany sy ny mamany. Tena niady a. Dia saika vonoiny ilay dadany ilay mamany. Dia tsy hitany izay natao. Rehefa tsy hitany izay natao dia nitomana izy. Nefa izy iomany ny andeha hivavaka. Dia navelany teo izy mivady. Lasa izy nandeha mivavaka namonjy ny toeram-piangonana. Dia izao ny eritreriny. Rehefa tonga ny am-piangonana dia hiresaka ny zokin'orinina amin'ny zavatra miseho ato an-trano. Dia lasa izy nandeha. Izay ny tao an-tsainy. Tonga teto am-piangonana izy tara. Efa nidiny fiangonana. Ary iza izao nahitako ny zokin'orinina mba ahafahako miresaka aminy amin'ity problemako ity. Misokatra an'izay varavaram-piangonana. Rehefa niditra izy hita ny zokin'orinina. Io zokin'orinina sady misy toerana eo akaikiny. Saingy 2 metatra nelanelany. Dikan'izay na miditra ao ary izy. Afaka miresaka ve? Tsy afaka. Hita ny zokin'orinina dia mipetraka izy 2 metatra nelanelany. Tsy afaka miresaka mihitsy. Noho ny avy eo dia tsisy hevitra intsony izany ifampiresahana amin'ny zokin'orinina. Fa tsy maintsy mivavaka mivantana amin'izy amin'Andriamanitra. Nivavaka izy. Jesosy ampio fa tsy hitako izay atao. Fa miady dada sy mama. Ary tena miady. Dia nieritreritra ihany iza moa ny arylek'izy teo fa tsy tadidiko indray. Raha mora tenenina. Fa hoe andraso rehefa mirava injiako zokin'orinina. Nisy filazana nefa tetỳ aloha. Rehefa mirava ny fiangonana dia tsy mahazo miresadresaka fa tonga dia mody. Nieritreritra ihany izy. Injiako iny rehefa mirava. Tsy tratrany zokin'orinina. Nisy voankazo mamy tamin'izay. Dia tenin'Andriamanitra io no nampiasain'ilay olom-boatendry hanao ny voankazo mamy. Dia azo ampiasaina io tenin'Andriamanitra io amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Dia izao, le teny hoe mitsangatsangana azo soloina io izay zavatra mitranga. Niraisiny tsara ilay voankazo mamy. Noho ny tonga tao an-trano izy. Indreo dada sy mama mbola mifampivindavinda. Arakaraka ny dirany teo an-trano. Raikitra indray nikitrakitra ny dada sy mama. Ary andeha hamelo mafy any mama ny dada ny anainga totondry. Niditra izy. Dia tonga dia nitsofoka teo anelanelan'ny dada sy mama izy dia hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka aloha vao miady. Sady ny andrandro izy izany kely dia ny andrandro izao. Dia nijery izy mivady eo ambany indry zanakitsika ity. Ilay teny feno fahefana
na tonga azy mivady ny saraka ary tonga saina, tsy hoe saraka anako fa saraka le ady, dia tsy ny ady tsony izy mivady. Nanomboka teo dia tonga saina izy ny amin'ny fahendren'ilay zaza, ary nanomboka teo nahatsapa koa ilay zaza fa kay tsy miandrandra ny lanitra ny famonjena raka izy, fa le fahefana omeny Jesosy Kristy ianao. Zay sa tsy zay? Tsy hoe rehefa andeha hitady famonjena ianao dia voaka ny tokotany dia ndrandra ny lanitra foana hoe Jesosy aizy ianao, fa lay fahefana efa omeny Jesosy ao anatinao ao. Io tenin'Andriamanitra io a, dia jereo tsara fa misy ale mitsangatsangana, azo soloina io, le mitsangatsangana azontsika soloina zay zavatra misy. Mazava ve? Dia izao nanaovantsika anazy ary. Rehefa maka an'io tsika dia vakiana le izy hoe tsy mitsangana aloha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Eo tsika vao mitsangana dia tononina ny toko sy andininy. Mazava ve rankizy tanora? Rahantsika mamaky ary ny Asan'ny Apôstôly toko 7 andininy 9 tapany farany ao aorianany 3. Isa 2:3. Dia sady mitely le mitsangatsangana no mitsangana, verina kely fotsiny, verina aloha fa tsy niaran-tsangantsika. Dia tononina mihitsy Asan'ny Apôstôly toko 7 andininy 9 tapany farany. Isa 2:3. Andriamanitra mivoninahitra. Amen. Afaka mipetraka isika. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Dia Andriamanitra iray ny be fitiavanao, mbola misaotra anao sy mankasitraka anao zahay raha mbola nitantaninao, noveminao ka toto-tsoa eto amin'ny tempolinao masina. Ankehitriny ary izahay raha maky sy ny teninao dia mangataka amin'ny fanahy masonao hanampy anay hifantoka amin'izany. Amin'ny anaranao Tompo no angatanay zavavaka izany. Amen. Iaraka maka ny tenin'ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko 7:10 ny andiny 4:10 hatramin'ny 7:10. Mpanjaka faharoa toko 7:10 ny andiny 4:10 hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Dia noraisin'i Ezekia tamin'ny tanan'iraka ny taratasy ka novakiany. Dia niakatra anakao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe: Ry Jehovah, Andriamanitry n'Israely eo, izay mipetraka amin'ny kerobina, ianao dia ianao rery ihany no Andriamanitry ny fandrakana rehetra ambonin'ny tany. Fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atonga ilany ny sofinao Jehovah o ka miaino. Ahirato ny masonao Jehovah o ka mijere. Ary mandrenesa ny tenin'ny Sakeriba izay nampitondrainy hiaiky an'Andriamanitra velona. Jehovah, marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny Asiria dia efa nandravan'ny Jetilisa sy ny taniny. Ary efa nanary ny Andriamanina tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'ny olona ihany, dia hazo sy vato ka dia azo nosimbainy. Koa ankehitriny, Jehovah Andriamanitra eo, mitaraina aminao aho, vonjeo izahay amin'ny tanany mba ahafantarany fanjakana rehetra ambony tany, fa ianao dia ianao rery ihany, Jehovah o no Andriamanitra. Filazantsara no soratan'i Matio toko 20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Matio toko 20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy, ary indreo nisy zambarolahy nipetraka teo amoron-dalana. Ary nondreny fa Jesosy no mandalo dia niantso izy ka nanao hoe: Mamindrafo aminay ry Tompo, zanak' Davido. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba angina. Fa vao maika niantso izy ka nanao hoe: Mamindrafo aminay ry Tompo, zanak' Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe: Inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy:
tompoko ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia onena azy ka nanendry ny masony ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an' Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 7:1 ka hatramin'ny 9. Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora 7 taonan'ny fitaom-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongotra hatrany an-kimbon-drenina izay napetraky ny isan'andro teo anoloana ny vavahadin'ny tempoly. Ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiatrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay, dia nibanjina azy ivao. Azo roalahy tsara izy fa nanentana ahazo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanana ankavanana raha lehilahy ka natsangana dia natanjaka. Niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsamboatra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary nihiditra taminy eo an-kianja ny tempoly. Nitsangatsangana sy niatsamboamboatra sady nideran'Andriamanitra. Ray masina manasinana amin'ny fahamarinana ny tenanao. Amen. Ny fanahin'ny kristiany ariavako, lay nampahery sy nanome fiainana ny mpino rahatr'izay, izany fanahin'ny Kristy izany koa no hiasa mahery amintsika rehetra, na isika atao tranon'Andriamanitra izany, na eo namantsika izay manaraka any amin'ny isa-tokantrano. Ny tenin'Andriamanitra izay fampahezantsika amin'ity anio ity dia araka ny vakin'ireo zanantsika tao amin'ny sampaty, ao amin'ny filazantsara araka ny Matteo toko 20. Matteo toko 20 ka ny andininy 2:30. Matteo toko 20 ka ny andininy 2:30 ary ny tapany farany. Jesosy no miteny manao hoe, inona ny tianareo ataoko aminareo? Inona ny tianareo ataoko aminareo? Eo amin'ny fiainana riavako dia maro ny zava-dehibe mitranga, ary ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ireny dia misy mandrakariva ny fanamariana azy. Raha tsy lazitsika fotsiny afa-tsy notrany hoe rehefa misy ny anniversaire akoatran'ny fety dia misy le gâteau be. Rehefa tonga ny vanim-potoana ny mariazy akoatran'ny fety
dia misy ihany koa ny fanaovana gâteau sy ny fanaovana zavatra maro samihafa ankoatran'ny aty amin'ny fiaraha-mivavaka aty anivon'ny fiangonana. Fa ao anatin'ireny fotoan-dehibe zava-dehibe ireny dia fanao ny zanak'olombelona na pino izy na tsy pino izy dia manao faniriana any anaty, manao veo izy tsika, manao veo daholo. Ao rehefa soloa ny veo anao anaka, samy manao ny veo eo daholo, na tompona anniversaire na ny mpivady na zay rehetra manana fankalazana dia samy manao n'izany daholo. Misy amin'ireny veo izay atao ireny ry-havana no mivaly eo. Misy ny ela be vao mivaly, misy ny tsy mivaly mihitsy ary. Fa ny ombonan'izy rehetrarehetra dia izao, na ilay milaza ny faniriny anaty na mivaly eo na tsy mivaly eo ilay iatefan'ny faniriny dia tsy manatrika azy hita maso akory. Fa tsy mba tahaka an'izany reto jamba roalahy tany Jeriko izay ambaran'ny filazantsara araka Matteo 20 reto. Fa ilay fanirina anaty tao anatin'izy ireo izay naborany tao anatin'ny fony miafina tao, ilay olona izay etefan'ny faniriny dia tsy lavitra azy fa mandalo azy. Ary ny tena zava-mahagaga ry-havana dia izao, tsy ny andro ela akory izy ireo ny andro valan'ny faniriny, fa teny eo ihany, satria ho ny tompo tany manao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Ry havako malalo amin'ny tompo, fanontaniana mahafinaritra tokoa zany. Fa raha amin'izao vanim-potoana sarotra zao no misy manontany anao manao hoe inona ny tianao ataoko aminao, ay asa manahoana ry zay vali teninao. Ka te ampiandohany zao toroteny zao ry havako, manatrika antsika ny tompo Jesoa. Tsy any amin'ny lalan'ny Jeriko ho any Jerosalema intsony sika fa eto ambavadin'ny tafo. Manova ihany koa anao veo amin'ny tompo Andriamanitra dieny zao tahaka ny reto jambaroalahy reto. Fa manontany anao koa ny tompo amin'ity manao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Fanontaniana mipetraka ravana dia izao, fa nahoana loatra re no nametraka izao fanontaniana lalipaka izao Jesoa tamin'ireto jambaroalahy reto. Satria raha azonareo sainatsaina tsara, hitany zotra ho an'ny Jerosalema ny mpino maro ankalazan'ny Paska jiosy. Dia mba isan'izany koa Jesoa miaraka amin'ireo olona maro be avy any ambanivohitra miara-dalana taminy. Feno olona manemitra ny arabe izay andehanana, fa dia nahoana loatra no reto jambaroalahy reto nametrahany Jesoa fanontaniana manao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Ry havako malalo amin'ny tompo, tafahaona tamin'i Jesoa ireto jambaroalahy reto. Fiaonana hafa kely nefa ny olona roa na ny olona maromaro rehefa iaona dia tsy maintsy mampiomana melo, mandefa taratasy, manao rendez-vous ery ananina ny fotoanantsika amin'ny ora salamizao 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 zao zao no resantsika eo. Fa ny an'izy mirahalahy reto kosa tsy mba tahaka an'izany, fa tena fiaonana hafa kely satria tsy nampiomana azy Jesoa. Ary izy ireo koa tsy nilaza tamin'i Jesoa iaona aminao zay ry tompo, fa ny zavatra mitranga rehefa nefa nandeha teny an-dalana dia tafahoana izy ireo rehefa ho an'ny Jerosalema Jesoa. Inona ny antony ry havako? Tena nitoetra tsara izy mirahalahy jamba ireto, na hainy mipetraka izy amin'ny plasy tena mampety azy, satria fantany tsara fa tamin'ny fampianarana dia ho avy ny Mesia. Fantany tsara ary reny ihany koa ny vaovao mandeha ho tanàna fa tsy maintsy hiakatra any Jerosalema i Jesoa ary tsy maintsy handalo amin'ity lalana ity. Dia naka plasy tsara izy. Ny olona manana fahasembanana mantsy havana dia nomen'Andriamanitra tombony manokana, isan'izany izy mirahalahy reto. Ny masony no jamba, fa ny sofiny kosa tena maheno tsara, ka eniny avokoa ny konokonona rehetra ataon'ny vahoaka ao tanàna amin'ny fimanana ny Paska. Eniny avokoa ny fanatonany Jesoa, efa miakaiky Jesoa zany, efa miakaiky izy zany. Eniny avokoa izany rehetrarehetra zany. Tena ny eno tsara izy, naka plasy tsara izy. Ary raha vatany voatandrify azy Jesoa
avetrany teny anso izy. Mamindra fo aminay ry tompo zanaky Davida. Fiaonana hafakely ry avako ny azy. Ny masony izy miralany tsy mahita, fa tena niaona tamin'i Jesosy mihitsy izy. Ary zany no atao hoe olona miandrandra famonjena. Ny olona miandrandra famonjena rehefa izao, miomana sy hivonina iaona amin'i Jesosy. Satria ny fiaonana amin'i Jesosy izany no manafaka, ary zany no atao hoe famonjena. Ratsorony zany dia zao, maka plasy tsara izy mirala, nipetraka tsara tamin'ny toerana izy, niaino tsara izy, ary vatany voaeniny tsara fa mandalo azy Jesosy, tonga dia tsy nihafahafa izy fa avetrany dia niantso an' Jesosy. Ry havako malalo amin'ny tompo, na teo arany fahajambana izay nahazo azy mirala ireto, tsy nitanondrika izy tao anatin'izany fahasembanany izany, tsy ketraka izy tao anatin'izany tsy fahatomombanany vatany izany, fa niandrandra izy, niandrandra fiaonana tamin'i Jesosy izy, ary tanteraka soamatsara izany fiaonana tamin'i Jesosy izany, ary tena nahazo tompony izy, satria nitodian'i Jesosy ary nilazan'i Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminareo. Ianao ry havako, raha mba eny an-dalana ianao ka mandalo manam-pahefana lehibe eny an-dalana eny, raha mijanona tandrify ianao fotsiny izy, efa 100 kilometatra isan'ora mifonao, maika efa mbola manontany aminao izy hoe inona ny tianao omeko anao. Alay fisary an-tsaina ry havana ny fifaliana ao anatinao, fa amin'izao ora sy fotoana izao ry havako, le vezy ny tononinao teo am-piandohany izao toriteny izao, enin'ny Jesosy zany, fa manatrika anao mihitsy izy ankehitriny. Saingy ianao tsy mitovy amin'izy mirala jamba, fa mahita ny masonao, fa saingy izao maro izay endrika fahajambana izay entin'ny Satana manakana ny fijerintsika tsy ahitantsika ny Jesosy Kristy sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Maro ny endrika fahajambana izay ampiasain'le ratsy ahatonga atsika tsy ho tafahoana amin'ny Jesosy Kristy. Isaorana ray avany Tompo Andriamanitra fa ny tenin'ny Tompo amin'ity anio ity no entin'ny Tompo mampahiratra atsika. Izy mirahalahy, tenin'ny Tompo sy ny fahefan'i Jesosy Kristy nanasanan'i Jesosy azy, fa ny asiny ianao koa ry havana. Io ajambana teraky ny tsy fahampiny io, io ajambana teraky ny tsy fahasalamana io, io ajambana teraky ny rotoroto ny fiainana io, io ajambana no ny fahasarana ara-tokantrano io, tadio fa mandalo akaikinao Jesosy. Ilay Jesosy nanolotra ny ainy teo ambony azo fijaliana, mba tianko ianao hositranina tahaka azy mirahalahy. Koa tomoera tsara amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra anao, tanterao tsara ny asa fanompoana izay nandrany Tompo Andriamanitra anao, aza variana mijery ny hafa, Jesosy jerena. Zany raha teo lay ampahany tamin'ilay toriteny tamin'ny heriny, tamin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy hoe ny mpangalatra rehefa miditra ao an-tranonao tsy miery izy fa tonga amin'ny fotoana tsy apoziny. Dia izao ilay fampianarana nomena antsika hoe aza ilay mpangalatra tonga tapoka ny jerena na hitaintainana, fa Jesosy jerena satria efa eo anilanao izy. Ary zany ny tiany Tompo ambara aminao ry havako amin'ity anio ity. Tsy lavitra anao Jesosy, eo anilanao izy, tena afaka anao izy. Amin'izay endrika fahajambana maro izay mangeja anao. Ny andrasan'ny Tompo aminao dia zao, manaova tahaka azy mirahalahy. Na eo ara izay mety tsy fahataterahanao, na eo ara izay mety tsy fitovianao amin'ny hafa, na mety eo ara izay mety tsy fanananao, no tahin'ny Tompo manokana ihany koa anao, satria ho anao no nanoran'i Jesosy ny ainy teo ambony azo fijaliana. Sokafo tsara ny sofinao, eno tsara ny tenin'Andriamanitra toriana sy ampianarina anao, fa ny tenin'ny Tompo nanafaka azy mirahalahy, ary tian'ny Tompo koa anafahana anao. Ary tsy ho anao ihany, tsy ho ahy ihany, fa ho an'ny mpiaramonina, ho an'ny mpiarabelona, ho amin'ny mpiray tandrazana amintsika. Satria zaho sy anao ny tian'Andriamanitra iara-miasa aminy, mba hitondra izany teny mpanafahany izany koa any an-tokantrano, any amin'ny asa aman-draharaha, any amin'ny tontolo rehetra ny rahan'Andriamanitra atsika. Fa jambena ny olona amin'izao fotoana izao, sy noho ny Covid-19 ihany, sy noho ny tsy fahampiana ihany, fa noho ny tsy fahafantarany marina dia ny amin'ilay Jesosy Kristy, ilay fiainana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Ry havako malalo amin'ny Tompo, nisongian'Andriamanitra manokana, nisongian'i Jesosy manokana izy mirahalahy reto, ary zany ny Tompo nahatonga ny Tompo hijery azy
ka itenenan'ny tompo taminy manao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Fa ny zavatra faharoa ry havana dia izao, tena niavaka reto jambaroalahy reto, fa akoatran'izay nankalany toerana tsara sy ny tsetsehany teo, akoatran'izay fahalenany amin'ny feo rehetra izay mandalo, akoatran'izay antso nataony tamin'i Jesoa, dia tena mbola vonona mihoatra noho izany izy ireo. Ny fahavinono ianao, ny fampianarana rehetra izay nataon'ny Raby fahizay, ny fampianarana rehetra izay reny tany amin'ny sinagoga, ny fampianarana rehetra izay reny teny an-dalambe rehetrarehetra teny, dia tena nilatsaka tao am-pony zany. Sy toy ny rano alefa ny an-damosiny miganagana akory ka mikorira fotsiny, fa tena latsaka tao am-pony zany, satria ny olona maro be teny an-dalana dia faly nioby fotsiny fa vahoaka maro no hoan'ny Jerosalema ankalazan'ny Paska. Fa ny anazy miraharaha reto kosa dia tena resy lahatra izy, ary tena nivonina izy fa ny Mesia mihitsy no avy hiakatra ho an'i Jerosalema, ary tsy ho an'i Jerosalema ihany fa ho tonga hitondra ny famonjena. Tena ny andrandra famonjena izy mirahalahy, tena nanantena famonjena izy mirahalahy, ary zany natoka ny antso ny hafakely nanao hoe ry Tompo zanaky Davido mamindraha fo aminay. Ny rehetra ry havako dia falifaly sy ravoravo fankalazan'ny Paska, satria fotoana lehibe amin'ny Jiosy moa zany. Fa ny izy mirahalahy reto kosa dia falifaly sy ravoravo izy fa ho avy ny Mesia, ilay mpamonjy azy sy hanafaka azy amin'ny aiziny ny tsy fahitana. Ry havako malalo amin'ny Tompo, antso hafakely nefa ny izy mirahalahy. Fa izaho sy anao, raha misy miteny amiko sy aminao hoe marenina aloha, tonga dia mitsamenmenina tahaka ny vavy soso-tapony rano sika. Fa ny izy mirahalahy eto tsy mba tahaka an'izany, fa ny jamba mantsy ry havana, ary tsy ny jamba ihany, fa ny olona manana kilema teo amin'ny fiarahamonina jiosy dia tena natao njorombala, tsy manana ny anjara fitenenany. Ka raha vao niantsoantso teny amoron-dalana izy mirahalahy hoe ry Tompo zanaky Davido mamindraha fo aminay, tonga dia natangininy olona izy. Ianao zany efa olona atao anjorom-bala, ary raha sendra mba niteny ianao tonga dia ampangininy olona. Inona ny zavatra andraky tokony tena amitsaka ianao, fa tsy mba zany nataon'izy mirahalahy, fa vao mainka izy niantsoantso mafy hatrany hoe ry Tompo zanaky Davido mamindraha fo aminay. Antso nataony zany mba hitodian'i Jesoa any aminy, fa antso nataony zany anehoany amin'ny Jesoa ny finoany, satria matoa nataony hoe Tompo Jesoa dia nekeny fa izy no Andriamanitra, izy no mpanavitra, izy no Mesia, anafaka azy amin'ny maizina amin'ny tsy fahitana, fa anafaka azy ihany koa amin'ny aiziny ny fahotany sy ny tsy fahataterahany, satria resy lahatra izy ireo tahaka ny Jiosy namany rehetra, fa matoa misy kilema aminao dia misy zavatra tsy nety nataonao sy ny razam-benao zany. Tena angataka tamin'ny Tompo izy mba amin'rano fo. Ry havako malalo amin'ny Tompo, fitiavan'i Jesoa, na dia zanak'Andriamanitra ary izy dia manana fo nofo izy, tena atra sy honena azy mirahalahy Jesoa. Fa ny olona maro izay nifanesy taminy teny an-dalana, tsy voaja tsony ny ray metatra tamin'izany, tsy mba nisy nanao fanekem-ponona mitolagaga tahaka n'izy mirahalahy reto. Tsisy ny antso azy hoe Tompo, fa izy mirahalahy jamby reto kosa ilay nahilikilika teo amin'ny fiarahamonina no nanao hoe ry Tompo zanaky Davido mamindraha fo aminay. Nanao fanekem-ponona lehibe izy ry havana, nekeny tokoa fa Jesoa no Tompo sy mpamonjy azy. Izany finoana an'i Jesoa zany ry havana dia tena finoana natanjaka tokoa tao anatiny, ka natonga an'i Jesoa hijery azy, natonga an'i Jesoa honena azy, ka hoy ny Tompo taminy nanao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Ry havako malalo amin'ny Tompo, Jesoa zany tsy tahaka n'ilay angano ilay tantarany Alibabaka hoe sésame ouvre-toi dia misokatra avy hatrany akory, tsy tahaka an'izany Jesoa, fa matoa Jesoa manontany olona anankiray ny amin'izay tiany omena azy sy atao eo amin'ny fiainany, dia hitan'i Jesoa na ny anatiny ihany. Jesoa zany tsy mijery ny endrika ivelany ihany dia ka te olona jampy reto, te olona kilemy reto zany ka dia alao izy any amin'ny sisisisiny any tsia. Hitan'i Jesoa ohatrany amin'ny aty fanahany, ary hitan'i Jesoa ny finoana matanjaka izay tao anatin'izy mirahalahy, fa na dia norarana ary izy vao mankary zany natonga azy antsoantso ka nanao hoe ry Tompo zanaky Davido. Finoana matanjaka ny tao anatin'izy mirahalahy
nino izy na dia tsy nahita ary. Jesosy ry havana dia niteny tamin'ny Tomasy, satria Tomasy ilay somary sarotsarotra ihany nandresena lahatra azy ny amin'iny nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Jesosy niteneny Jesosy tamin'ny Tomasy, satria nahita ianao dia nino, fa sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ry havako malalo amin'ny tompo, zany nahatonga an' Jesosy namaly ny veony izy amin'ny rahalahy, satria na dia jamba ary izy, na dia tsy nahita vatana an' Jesosy ary izy, dia ninony fa tongo Jesosy ary eo aminy. Tena ninony fa ho azy mihitsy ny famonjena izay hoentin'i Jesosy. Ry havako malalo amin'ny tompo, raha niteny taminao ateny am-piandohana manaova veonao fa manatrika anao ny tompo, tsarovo fa mitady finoana matanjaka sy lalipaka ao anatinao izy. Mitady finoana ao anatinao izy, tsy anekenao azy ho mpanao fahagagana fotsiny, tsy anekenao azy amaly izay etaetanao fotsiny, fa anekenao azy ho tompo sy mpamonjy sy mpanavitra ny fiainanao. Fa rehefa resy lahatra ny finoana an' Jesosy tokoa ianao, dia hiteny aminao koa ny tompo, tahaka ny ataony amin'izy amin'ny rahalahy hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Ny zavatra manahirana ry havana indrindra amin'izao fiainan-tsarotra izao, rehefa tena ao anatin'ny fahasarana ianao sy ao anatin'izay mahatery ianao ka misy manontany ianao inona ny tianao ataoko aminao, dia sahirana ianao andahatra ny lara-pahamehana. Indrindra fa raha vao miteny hoe anankiray ihany na anankiroa ihany, dia ho sahirana ianao, inona iny ty mba ho ravitoto ve ny lokan-drany atoandro sa mba akanjo takan'izao ve nanaovako raha-pito sa teboteboka telo. Tsarovy ry havako fa izy amin'ny rahalahy rito tsy avy hatrany dia niantso Jesosy sy trano amin'ity fahajambany ty aho, fa nanome voninahitra n'Andriamanitra ny nataony. Ry tompo zanaky Davida ô, mamindra-fo aminay, nangataka ny famindram-po avy amin'ny tompo izy, zany no nataony. Ho asy ianao koa ry havana, na inona mahatery antsika amin'izao vaninandro izao, antsoa Jesosy ome voninahitra izy amin'ny mahatompo sy mpanjaka ny fiainako sy ny fiainanao azy, amin'ny mahatompo ny fiangonana azy, mangataha famindram-po aminy, mibeba eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra ao, na inona tsy fatateranao fa tianao Jesosy. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanona fiainana mandrakizay, manana fonena ny tompo Jesosy. Ka raha tena mino marina ianao ankehitriny, dia hiteny aminao koa ny tompo manao hoe inona ny tianareo ataoko aminareo. Dia n'Andriamanitra neny voninahitra fanofanahiny kosa ho amin'ny fiangonana, ho amintsika rehetra, satria maro ny zavatra izay mampangetaheta sy manery antsika. Mino an'i Jesosy tompo ianao, dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Amen.
Vavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra anao izahay fa Andriamanitra tia anay ianao. Andriamanitra tsy manafina ny sitraponao aminay isanandro isanandro. Misaotra anao izahay fiangonana fa mbola niteny taminay ianao tamin'ny alalan'ny hafatra nampitondranao amin'ny mpanomponao. Fa tonga ankehitriny ny fotoana sy ny andro iandanianao Jesosy Kristy aminay ka notaninao anay manao hoe inona no tianareo ataoko aminareo. Andriamanitra, fantatrao izay mahasoa anay, fantatrao izay mahatsara anay. Hitanao ny fiazakazahana ataonay amin'izao fiainana izao. Fanirianay indrindra aminao Andriamanitra, dia mba hanokafanao fiainam-baovao sy lalana vaovao ho an'ny vahoaka kristianina, indrindra fa ireto vahoakanao izay manondrika ny lohany entina trianao ireto. Andriamanitra, manoloana ny teninao dia matsiaro menatra izay tsy samy hitraka ny lanitra, satria fantatray loatra fa na dia eo aza ny teny fikasana menao anay, izahay dia tsy mba miaina amin'izany teninao izany akory. Na dia eo aza ny drafitra ao Andriamanitra homaninao anay, izahay dia manana tahotra sy tebotebo mandrakariva koa manomboka izao Andriamanitra. Aoreno izahay, atsangano izahay, fo azy ny fananay ho mpanompo mahatoky, ho tahaka ireo jambaroalahy izany andray famonjena avy aminao Jesosy Kristy. Ka tena hahay andray anao Andriamanitra ny fonay rehetra tokoa izahay, ary hitazona anao Jesosy Kristy ho velona ty anatinay. Ho hita n'izao tontolo izao fa manana Andriamanitra velona izahay. Andriamanitra, tondram-bavaka izahay ho an'ny fiainan'ny kristianina. Hitanao izay rehetra manahirana anay. Misy ny tsy salama any atokantrano amin'ny hopitaly sy trano ireny mpanomponao tsirairay avy ireny. Misy ny manana olana vahao izany. Misy miaina amin'ny tahotra sy ny tebiteby. Andriamanitra, efa nanafaka anay tamin'izany ianao ka irina indrindra ianao hiasa amin'ny fomba mahagaga ao anatin'izany. Andriamanitra, jereo ireo amin'ny tanondrika sy kivy amin'izao fiainan'izao, atanjao izy ireny. Mba hatoky ianao Jesosy Kristy tompo tokoa. Andriamanitra, mitondram-bavaka izahay ny asan'ny fiangonana, indrindra ao anatin'izao fikarakarana ny fifandraisan'ny tanana mpitandrina mianakavy izao. Toloro saina, feno fahendrena ireo mpanomponao, indrindra fa ireo komity mikarakara, mba hihevitra mandrakariva izay mahasoa ny asanao Andriamanitra. Tondram-bavaka izahay ho an'ny fiainan'ny iray aman-dreny mpitandrina mianakavy mitondra izao fiangonana izao. Ampaherezi ny mpanomponao, omeo fifaliana isanandro isanandro eo am-panatanterahana ny asanao Andriamanitra. Tsarona iambavaka ihany koa tompo ity andro anio ity, izay hitondrana mambavaka ny fiainan'ny sampana Mpanazava stily eto amin'ny fiangonana. Taio ny birao, ireo mpitarika rehetra ao anatin'izany. Ianao Andriamanitra ampahery hanolotsaina hieveran'izy ireny mandrakariva izay ahasoa ny asanao Andriamanitra.
Andriamanitro mitondra ambavaka izahay ho an'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, manomboka any amin'ny foibe ary ny sampitandremana tsirairay avy. Ampaherezo mba ahavonto tokoa ny filazantsaranao eto amin'ity nosy ity. Tondram-bavaka ihany koa izahay indrindra fa ireo mpiandraikitra foibe izay mbola ao anatin'ny fivoriana mihevitra izay asoa ny fampandrosoana ny asanao Andriamanitra. Ampaherezo ireo mpanomponao tsirairay avy eo amin'izany. Andriamanitro, tondram-bavaka ihany koa izahay ho an'ny firenenay. Mamindrafo amin'ny mpitondranay, mamelany elo ny ampandehanan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary amin'ny fahamasinana ihany koa izy ireo. Jereo ny firenenay ary sitrano tompo ny taninay. Andriamanitro, hamakivaky ny herinandro vaovaonay indray izay. Tianay sisitraka indrindra mametraka izany am-pelatananao amin'ny alalan'ny vavaka mangina izay ataonay. Koa eno tompo ny fisento ny fonay. Sotra indrindra Andriamanitro, fa Andriamanitra mpieno vavaka ianao. Fantatray fa iandany aminay tokoa ianao, ka natanteraka izay rehetra mahasoa ny isan-tokantrano, ny isam-pianakaviana, ny isam-batan'olona. Fa ny vavakay dia ampiamboninay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra. Ho masinane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mioana ny anina saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary izay nitondranay amin'ny fakapanahy, anafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zao ry havana dia tonga amin'ny fotoana ny asa vavolombelona itsika. Misy ny ray aman-dreny izay hanolotra ny zanany. Aorian'izay dia handray fitenenana eto ny komita ny fifandraisan-tanana. Ary aorian'izay dia isy ny fanentanana ara-pahasalamana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ry havako dia misy ireo ray aman-dreny izay mitondra ny zanany tahaka ny fanaon'ny fiangonana hatr'izay hatr'izay eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Koa manasa sy teny mianaka isika mba handroso etỳ amin'ny altara. Tsara ho fantatritsika fiangonana ry havako fa dingana iray mialohan'ny hanolorana ny zaza ho an'ny sakramentan'ny batisa ny fanoloran'ny zaza tahaka an'izao. Lalana anankiray izany fanehoana fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fandaminan'ny fiangonana. Koa fifaliana ho antsika fiangonana ry havana. Ny mandray izao zaza izao dia ny zaza Randriamanatsoa Natanaela izany, zanak'Andriamatoa Randriamanatsoa miary sy Randriamanatsoa Nansia. Dia fifaliana ho anay lesy telo mianaka ny miona aminareo eto an-tranon'Andriamanitra indrindra fa miona amin'izao zaza izao. Ho indrindra mantsy ny fiarabana manao hoe arabaina ary lena soavina ny tompo manao, dia arabaina ihany koa men'Andriamanitra fara sy dimby ianareo. Izao ny voarakitra amin'ny sokatra masina manao hoe atro ny fony ianao tsy mbola noforony tany Ekipa no efa fantatro, ary atro ny foly ianao tsy mbola teraka no efa namasinitro sy notendreko mpaminany ho amin'ny firenena. Dia ho toavin'ny tompo tokoa ane aminareo telo mianaka indrindra fa amin'izao zaza izao izany tenin'Andriamanitra
izany. Ivavaka isika. Misaotra indrindra ry Tompo Andriamanitra ny amin'ny fitahinao izao tokantrano izao ka nanomezanao azy taranaka Tompo. Isaorana anao ny fanoloran-tenan'izy mivady ka nolorany zao zazo zao anao Andriamanitra sy anome voninahitra anao. Ianao tokoa ne Tompo omby ity zaza ity ka mba hitompo tena saina fanahy izy ireo mba ho mpanomponao ihany koa. Ainao ny ampaherin'ny ray aman-dreny azahoan'izy ireo manatanteraka ny fanabeazana tokony ataony amin'izao zaza izao fa indrindra ny fitohinan'ny filazantsara aminy. Dia amin'ny anaranao Jesosy naminao izany mivavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Manaratsika fiangonana ry havana hitsangana eo amin'ny toerana izay misy antsika. Raha ny tena izy moa ry havako dia misy fifandraisan-tanana rehefa ohatr'izao kanefa no ny antony ame anara-pahasalamana dia ataontsika ambava fa ny tanana mandeha any iny amin'ny manaraka ry havako. Dia miarahaba anareo telo mianaka izay no tahin'Andriamanitra nome ny taranaka momba izao zaza zao tokoa ny Tompo ary dia ny Tompo tokoa ny hanahaferinareo mivady azahoanao mitaiza sy manabe izao zaza zao ary hitarika azy amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Ivavaka isika. Tompo misaotra indrindra fa ny tombo isa ny mpianakavy ny finoana eto anivon'ny fiangonanao. Fifaliana tokoa anay izany Tompo ary nahitahinao mandrakariva ny fianakaviana fa hitahinao ny fiangonanao mandrakariva mba hijoroana vavolombelonao fa indrindra amin'ny fitezana sy ny fanabeazana ny taranaka. Dia amin'ny anaranao Jesosy naminao izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka sika ry havako. Enganeka ombanao Jesosy ny andininy voalohany ihany nataontsika dia hamonjy ny toerany izy telo mianaka. Dia mandehana amin'ny fifaliana tokoa. Io mi sangara, non lo consiglio a Nila, che va a fare tutto su Sangara. Amen.
koa tomoera tsara ka azony ny fampianarana izay nampianarana anareo ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika nanome antsika ny fampionana mandrakizay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionana ny fonareo anie sy ampahery-nareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Amen. Petraka ianareo rehefa afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.